Sani misy femangeso tenu mifamavelo zalay tenu nasakany zanarine bebe namalaky fefakakiny farany sani misy femangeso tenu mifamavelo zalay tenu nasakany zanarine bebe namalaky fefakakiny farany askana uroranga he askana uranga bave askana uroranga he askana uranga bave askana uroranga he askana uranga bave askana uranga dia tenume sakany zanarine bebe namalaky fefakakiny farany tenume sakany zanarine bebe namalaky fefakakiny farany askana uroranga he askana uranga bave askana uroranga he askana uranga bave askana uroranga he askana uranga bave askana uranga dia Mangasana Jesusi Mandiana Laromudi Mangesu Mangesu Hayam Mangesu Nimbate Mangesu 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 Hayam Mangesu Nimbate Mangesu Ivavaka ishike tupo misaotra anao zahay Andriamanitro fa ianao no mamelona anay tokoa ary nataonao velona ho anao zahay eto amin'izao fiainanay zao velona ho anao mandrakizay ndreto zahay manatona anao eto manatona ny zanakao Jesosy zahay mba ho velomina tahio ny fiangonana zay nivoreto tahio ny tsirairay zay tonga eto anatry anao ianao mahalala ny aty fony tsirairay avy sy ny hetahetanana ny tsirairay koa ka mangatako zahay tompo ho fenao anao fitahiam-panahy izy ireo tsirairay avy amizao iangonana eto zao sy amin'ny fotoana zay iverenana amin'ny fiainana andavanandro tahio zahay tsirairay avy tahio ny kely tahio ny lehibe tahio koa ny tanora sy ny zaza apetraky eo am-pelantananao ny fiangonana manontolo misy koa zay sy eto am'ty fotoana ty dia sy mba very anjara aminao akory ny olona ny olonao dia manana anjara aminao mandrakariva ka dia mangatako zahay mba homenao izay anjara fahasoavana anjara famindram-po anjara fitiavana avy aminao koa izy ireo tahio ny teny zay ifanambara taminay ny teny tamin'ny alalan'ny vaky teny masina ary amizao koa dia mbola ambara aminay koa zany amin'ny anaranao Jesosy amen tenin'Andriamanitra zay anjarasika amizao toko dia raha sika mahita zany arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsaramasina izany dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jaune toko fahelina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy amby folo Jaune toko fahelina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy amby folo rehefa raha mahita izany toko dia mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy tomposika
rehefa afaka zany dia miala Jesosy karasa nita ny ranomasina Galilea dia ny ranomasina Tiberiasy zany, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny fahitany ny famantarana izay nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao tendrombohitra dia nipetraka tao ambony teo mbamin'ny mpianany, fa efa akaiky mipasoka ilay andro firavoravovan'i Jiosy. Ary Jesosy tompo nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no hividianansika mofo ho an'ny reto? Fa izany no nataony mba hizahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa atao. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo denaria vidina denaria 200 aza sy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray i André, rahalahin'i Simona Petera, nilaza taminy hoe, misy zazalahy izay manana mofo vary horde 5 sazan-drano madinika 2, fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao. Fa hoy Jesosy, asovy mipetraka ny olona, ary nisy ahitra be teo, ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana izy, ary nihazan-drano koa araka ny ilainy. Ary rehefa voky ny olona dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angony ny sisa sy lany mba tsy ho very. Dia nangony ka nahafeno harina 12 ny sombisombiny mofo vary horde 5 izay ampy sy lany ny hinana. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana izay nataony Jesosy, ity tokoa ny lay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary efa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona hakazen-kely hataon'ny mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy rery nakany an-tendrombohitra. Ry ray masonao, mana-masinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Zao fotoana diavisika zao dia ao anatin'ny 7 andro fiomanana mipasaka. Zany dia efa ela be sy androany zany, efa hatramin'ny ela. Aoka ho lazaina hoe hatramin'ny andron'ny apôstôly na ny fiangonana tranainy azy. Ka dia fotoana fiomanana mipasaka koa izao, tahaka ny andrenesasika azy eto teo amin'ny fiangonana Jiosy dia nisy fotoam-piomanana mipasaka. Izany fotoam-piomanana mipasaka izany dia atokany fiangonana hibanjinana manokana ny fizaliana masina. Ny fizaliana masina dia ny fizalian'i Jesosy ho fanavotana ny taranak'olombelona mpanota. Ao anatin'izany isika, ho fanavotana azy zany, ho fanavotana anao zany, ho fanavotana ny tsirairay avy amintsika zany tompo, ho fanavotana ny olona rehetra. Sy mba misy olona na dia ray aza ka sy avotany Jesosy, avotany amin'inona moa nefa, avotany amin'ny fizaliana sy ny fahafatesany sy akeloka. Sy hoe nizaly izy satria nanao meloka, sy hoe maty satria tandrify azy zany, fa izay tokony ho nihatra tamintsika no natao nihatra taminy. Zany dia rey manokana ao amin'ny Isaia 35 raha mamaky azy isika tompoko.
ka dia ao anatin'izany indrindra sika voalaza ary tompoko fa mibanjina manokana an Jesosy izay nizaly sy maty teo mihazo fijaliana ny fiangonana am'izao dia Jesosy zay nizaly no banjensika manokana kanefa dia mialohan'izany dia sisika fiangonana ny tena mibanjina an Jesosy aloha fa Jesosy no mibanjina sika Jesosy no mijery asika Jesosy no mahita sika reny eto zany fa misy olona marobe manaraka an Jesosy inona no atony anarahany olona an Jesosy nahoana no manaraka an Jesosy reto vahoaka marobe reto antony dia satria nahita ny famantarana nataon Jesosy tamin'ny marary ambara am'izany fa marary ny olona marary reto olona marobe manaraka an Jesosy reto eny tompo marary koa na dia ny salama azy marary koa na dia ny toa mavitrika sy manao raha tokoa azy ka dia sy misy izay sy marary moa izay tena mamparary sady fotsy ny aretina rehetra moa dia ny ota zay fanoherana ny tenin'Andriamanitra sy ny didiny na ny sitrapony izay no ambara eto voalohany reheto zany fa Jesosy rehefa avy eo dia nisy olona nanaraka azy dia nanompo ny masony izy ka nahita hoe misy vahoaka be manaraka azy ireto olona reto ny zavatra mahagaga dia zao sy mba reny taraina reto olona reto sy mba nanao hoe zahay nona zahay mosalena sy mba resika zao aneto tompoko ary sy mba nisy koa zay nataon'ny Israely tahaka nataon'ny Israely tany anefitra hoe nomonimona sy hoe zany eto sy mba resika zany kanefa Jesosy mahita ny fony mahita ny ao anatiny ka dia nanontany mpianatra anankiray Jesosy mahagaga hoy Jesosy aiza no ahitasika mofo hividianasika mofo hoan'ny reto hoe Jesosy fa ny mpianana na hoe Filipo zany nanontanianan'io dia Filipo mahalala angamba mety misy vola denari roanjato any amin'ny kesin'ny mpianatra sy Jesosy manana pitahiry vola ihany izy kanefa sy dehibe zany fa angamba denari roanjato farapahabe ka na dia havidy mofo daholo aza zany dia inona moa zany amin'ny olona narivony maro zany ary no nataon'i Jesosy mba hizahany toetra ny finoan'ny mpianany hizahany toetra ny finoan'ny mpianany mino ve matoky azy ve matoky ny teniny ve matoky ny asany ve mpianatra zay manaraka azy andavanandro hatraiza ny finoana tompoko zay ny antony anontanian'i Jesosy azy dia nisy mpianatra anankiray moa teo dia André zay rahalany Simona Petera ny teny hoe atyeny misy zazalahy anankiray zay manana mofo visy sady andrano visy asa moa ny eritreritry ty zazalahy kely ty na hoe angamba mety manao lasakemboka ve ka dia namoakany azy izy angamba mety hoe saranalay tahaka zany moa zay mba sisisina kely tany am-posiny tany na tany amin'ny kitapony tany kanefa rehefa avy eo dia sy misy nanolotra moa akory ka dia hoe izy hoe hoampina moa zany tompoko ao am'izao vahoaka marobe zao eo anatran'izany ary hitan' Jesosy ny vahoaka zay manaraka azy dia vahoaka marary sady vahoaka nona marary sady nona marary dia marary noho ny otany zany ary Jesosy zany dia hitan'izao nampanao batisa ka nataony hoe ino ro zanak'Andriamanitra zay mitondra ny fahotana ny ota no aretina fototra rehefa manasitrana olona Jesosy tahaka zay ambara eto hoe nahita ny famantarana nataon'i Jesosy tamin'ny marary reto olona marobe reto dia
raisiny Jesosy amin'ny tenany ny aretina, vesariny amin'ny tenany ny aretina, dia sitrana ny olona. Zay ny fomba ny Jesosy. Jesosy zany rehefa atao izy ny zanak'Andriamanitra araka ny lazainy zao manaisitra na mitondra ny fahotana zao tontolo zao dia mitondra ny aretintsika izy ny mpanasitrana. Fa ny tena mpanasitrana an' Jesosy, ny tena izy zany dia fisanganana amin'ny maty. Ny tena fahasitranana, ny fahasitranana feno dia fisanganana amin'ny maty. Jesosy no mpanangana amin'ny maty. Ilay mpanangana amin'ny maty zao dia ho faty izy, nandray ny fahafatesasika izy, mandray ny toerasika izy, mitondra ny aretintsika izy, mitondra ny rofosika izy. Zay tokoa izy. Sy miteny ihany izy tompoko fa manao zavatra izy, mamonjy asika izy, mitondra ny mavesatra indrindra tamintsika izy mba hanasitranana asika. Zay ary no atresika eto am'izao. Ka dia Jesosy no mahita zay hataony, izy no mahalala zay hataony, sy nohony hoe fitaraina ny olona loatra, sy hoe dia makandray ny sofina loatra zao tabataba be zao dia aleo mena re. Fitarainana mangina sy ny loaka koa, mety misy vavaka ny anatin'ny fosisalasalana zany. Ka ny zavatra mangina any tsirairay zany dia hitan'ny Jesosy ihany koa zany. Eny na dia sy manao tonon-davaka aza ny olona dia hitan'ny Jesosy ny ao anatiny sy ny faniriany fony. Io ary zany no atresika eto ka dia miansa Jesosy. Ny zavatra anankiray dia zao, saroana amin'ity tena anjarasika ity tompoko, ny fahatongavan'ny lehilahy anankiray atao hoe Elia. Voaenzika tao amin'ny tanin'ny Israely izy ka nakany any amin'ny tanàna hafa, any amin'ny toerakafa, amin'ny firenekafa manodidina. Dia niatrano tamin'ny lehilahy mpitondra tena anankiray tany Zarefata. Sisy na inona ny toerana zany, tena sisy inona sony, mosarena ny andro. Ny andra vehivavy sy ny zanany dia koba kely ny sisa atao, dililo kely ny sisa atao. Kanefa rehefa nampiatrano ny mpanompon'Andriamanitra izy dia ny dililo sy mety ritra, ny koba sy mety lany mandra-piala ny Elia tao. Avy aiza zany sy fahalaliana zany, avy aiza ny zavatra nanampy teo. Elia sy nitondra na inona teny tanana nanampy azy, fa dia Andriamanitra no manampy koa, Andriamanitra no manana. Saroana amin'izay zany zao. Andriamanitra zany dia mahay manome zavatra ny olona amin'ny alalan'ny zavatra kely bitika, dia Andriamanitra no manome ny be. Tompony zavatra rehetra Andriamanitra. Manaraka an'izay dia saroana amin'izao koa ny tantara ny Eksodosy araka ny vakisika amin'ny Baiboly. Tamin'ny Eksodosy dia sy mba tahaka an'izao fa monina ny Israely, tabataba tamin'ny sesy izy ireo ka nanao hoe tsisy fahasananga any Egypta, no entina ho faty ty anefitra zahay, tsy apatrapatra ty anefitra ny fatinay. Ren'Andriamanitra zany, nanome ny man'Andriamanitra sy ny papelika, vorona ny papelika, karazany vorona, voron-dranomasina vianga zany, dia nentin'ny rivo-dranomasina ka nenjerajera tany anefitra ho sodiny hena. Karakara ny vahoaka ny Andriamanitra nandritra ny 40 taona tany anefitra. Eto Jesosy zany, mamahana ny olona izy, manome mofo izy. Raha ataosika ny fampitahana dia hitasika fa ny mofo dia mandray ny toerany mana, ny trondro dia mandray ny toerany papelika. Azo atao ihany fampitahana amin'izay. Ka dia sy hafa fa Jesosy no tena mahatateraka ny Eksodosy farany. Izy no mahatateraka ny famonjena feno tokoa. Ka dia mahagaga fa ity Jesosy ity dia sy mba mpanao fahagagana. Ny mpanao fahagagana rehefa manao fahagagana dia misy zavatra tinoniny. Ny mahazatra asika dia hoe abraka dia tonga ny zavatra, sy izay moa fa mety samy manana ny fanaony ny olona zay mpanao fahagagana.
nefa mety manao fihesika samihafa koa ny mpanao fahagagana amin'ny tanany, amin'ny tongony, amin'ny fizeriny, dia gaga ny olona dia tonga ny zavatra tadiavy. Zany ny fanao ny mpanao magia angamba. Fa sy zany Jesosy, sy mba nampiasa an'izany izy, sy mba nanao an'izany Jesosy. Fa zay nataony dia zao tahaka ny fanao ny ray mpianakaviana Jiosy rehefa misakafo. Ny ray mpianakaviana Jiosy rehefa misakafo dia misangana izy, dia mandray ny mofo, dia misaotra, dia mamaky ny mofo. Zay midika hoe anomboka ny sakafo, anomboka ny fizarana. Jesosy zany miseho ho toy ny ray mpianakaviana anankiray Jiosy. Zay misangana, manome sakafo ny olony. Kanefa tadidio fa saroana indrindra amizao ny mpiandry sara, zay mitarika ny ondriny any amin'ny toerana misy rano sady misy ahitra be ho an'ondriny. Eto dia lazaina ihany zany na dia sy mihinanahitra zany olona, dia lazaina ihany mba hampahasiaro asika hoe io ilay mpiandry sara. Jesosy no ilay mpiandry sara, mitarika ny olony, mitarika ny olony any amin'ny tany zay mahavokatra, any amin'ny tany zay ampy sakafo. Dia lazaina eto hoe nisy ahitra be teo. Zay ny fomba filazana azy eto, nisy ahitra be teo. Jesosy no ambara fa izy no ilay mpiandry sara. Izy no ilay mpiandry zay mitarika ny olony any anefitra ka manome sakafo azy. Eto ary zany tompo, izay no zavalazaina. Sy manao fahagagana Jesosy, sy mpanao fahagagana izy fa zanak'Andriamanitra izy. Izy no manome, izy no miandra. Ny zavatra anankiray lazaina dia zao, ny tena atolotry Jesosy eto dia sy ny mofo na ny trondro, sy io ny tena atolony, fa ny tenany izy zay ny tena atolony. Jesosy zay manome ny mofo sy manome ny trondro ho han'ny olona dia ny tenany ny tena omeny, fa sy ny zavatra atolony. Io ny tena omeny. Na inona omeny Jesosy asika androany tompo. Na ny sakafo andavanandro zany, na ny fitafiana zany, na ny fahasalamana zany, na ny zava-tsoa rehetra sy tampitonoana dia zao. Isika manao hoe misaotra ny Jesosy fa manome an'ireto zavatra nitadiaviko reto. Misy zavatra tokony hitadiavinao mihoatra dia Jesosy. Zay tena omeny Jesosy ianao dia sy ny zavatra omeny anao fa ny tenany izy zay manome azy tompo. Io ny tena omeny anao, manome anao ny tenany izy, manome anao ny rany izy. Sy zay moa ny raisitsika amin'ny latabatra masina tompo. Ny rany Jesosy zany sy ny tenany dia ao ny zavatra rehetra, ao ny fitahevana rehetra, ao ny fahasoavana rehetra, ao ny zavatra rehetra zay tadiavinao na ara-tena na ara-panahy. Ao ny fanasany tompo, ao ny tena mandrany Jesosy. Miafinao zany, sy hita amin'ny mofo kely madinika zany, sy hitasika amin'ny divay kely ray mitete ihany zany, fa say miafinao amin'ny fahasoavan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Mitady fahasalamana ao zany, mitady hery ao anatiny zany daholo ny zavatra rehetra tadiavisika sy irisika to. Ka dia Jesosy manome ny tenany. Jesosy manome ny tenany ho ahy, Jesosy manome ny tenany ho anao. Ito mpamaranana dia rehefa mandinika ny fanasany tompo sika, ndraindray izy io mila zatra ihany, kanefa raha zatra moa dia zatra tsara ne zany, kanefa ndraindray koa ny fahazarana anadinoana ny tena izy. Rehefa zatra dia ndraindray sisarana zatra Jesosy ane no raisiko fa sy ny mofo zay hita maso. Jesosy no tena raisiko fa sy ny divay zay hita maso. Ka eto Jesosy dia mamerina an'izay fihesika nataony tamin'ny fanasany tompo zay. Zay no averiny Jesosy eto tompo. Mandray ny mofo izy, dia misaotra izy, dia mizara. Zay no hitasika amin'ny fanasany tompo. Ny fiainana andavanandro ny fiangonana atrehisika ny tompo. Ny fiainana andavanandro sika no atrehisika amin'ny fitenin'Andriamanitra ity. Manatona ny latabatra masina ny fiangonana, mandray ny fiangonana,
mifampizara ny fiangonana mody ny fiangonana avy eo dia miaina ny hely atory Jesosy azy. Eto zany dia sady misy zavatra mahagaga no misy zavatra tsy mahagaga, sady misy zavatra maningana sy fahita andavanandro no misy zavatra tena momba ny andavanandro sika. Ny fanasan'ny tompo, ny fanasan'ny tompo dia tandidy ny fiainansika manontolo, manomboka ny fanasan'ny tompo ny fiainana andavanandro sika. Io tena voalohany zany. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo sika dia tena zay no misorony sakafo rehetra andavanandro. Azo lazaina hoe prolongement azavatra sikako ny handikako azy tena mazava. Toy ny angamba moa, toy ny fanasan'ny tompo, ny sakafo ihina sika andavanandro. Ny fitiavan'i Jesosy velona ao, ny fitiavan'Andriamanitra velona ao, ny fitiavana zay itiavan'i Jesosy asika velona ifankatiavansika koa. Zay ny zava-dehibe raisy Jesosy, zay ny zarany tena no asika dia isika koa mila mifampizara, isika koa mila mifankatia sy mifanaja moa, isika koa mila mianatra amin'ny Jesosy, dia mila misaotra asika mandray zay kely eo pela tanasika ary mizara azy amin'izay akabiasika sy amin'izay akavanasika. Zao no lazay olo-kendry anankiray na inona nanana ho izy. Raha manan-zavatra ianao dia natao ho anao zay manana azy zany, kanefa natao ho an'izay hanana ny mahantra sombimofo ihany koa zany. Zay zany ny zavatra rehetra ho pelatanasika natao ho anao sady natao hanana ny mahantra sombimofo zany. Lakolosy ho asika fiangonana zany amin'ny fanompoana arak'izay ataon'i Jesosy. Voninahitra le man'Andriamanitra rasana ngara-panahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Raiso vita hia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrak'izay. Amen. Jehova no harambatoko sy batery fiarovanao ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro, vatolampy alofako sy ampingako ary tanjoka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. Jesosy tompo, vatolampiko ianao e, fiarovako ianao e, Andriamanitro ianao e. Jesosy tompo, vatolampiko ianao e, fiarovako ianao e, Andriamanitro ianao e. Niteninao Jehovah no perigo. Niteninao no perigo. Jesosy tompo, fialofako ianao e, batery fiarovako anao e, hiankinako ianao e. Jesosy tompo, fialofako ianao e, batery fiarovako anao e, hiankinako ianao e. Niteninao Jehovah,
teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao no heriko. Ny teninao, Ny teninao, ny Jehova teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao no heriko. Jesosy Tompo, harambatoko ianao e, hampingako ianao e, itokiako ianao e. Jesosy Tompo, harambatoko ianao e, hampingako ianao e, itokiako ianao e. ny teninao, Ny teninao, ny Jehova teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao no heriko. ny teninao, Ny teninao, ny Jehova teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao, ny teninao Jehova ray, Jehova ray, ny teninao no heriko. Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona dia manolotra anao famatsimbola tetikasa 20 janoary ka hatramin'ny 2 aprily alefaso ny tetikasanao raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Tetikasa fiarena mahakasika ny ara-tsosialy mikendry fivoarana ary manaja ny tontolo iainana. Tsara raha tetikasa efa natomboka na misy hoentinao amin'izany teti-bola mazava hita ny dingana atao. Alefaso ary ny mombamomba ny tetikasa sy ny mpandray anjara ao amin'ny luterana.malagasy@gmail.com. Ny 14 Mey famaranana amin'izay ZFLM 10 taona ny tetikasa voafidy no hotolorana ny famatsiam-bola ho fanampiana. Isy fanaraha-maso ny fivoaran'ny tetikasa eny ifotony. Lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahako kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Matsio 5:20 tapany Pi.
manotanianao de aokafao Makivy tsy mety sasatra tsika tily asa fatratra Anarako dia Rasafitra Vola Gilda eto amin'ny filevana Amborovy fitandremana Ambalika fiangonana Ambalika eto an-toerana amin'izao misy fivoriana zao. Ny andraikitro ato amin'ny fiangonana misy anay raha amin'ny fiangonana dia secrétaire voalohany ao amin'ny fiangonana Ambalika aho. Ankoatr'izay koa dia mpitarika tanora chef de chœur na leader choice ato amin'ny FLM aho. Efa hatry ny 2010 no nitazonako an'io tanora ireo
ary efa betsaka tena betsaka efa tsy ato amin'ny faritra Amborovia ihany fa misy sinodaparitany roa sinodaparitany Bohina Mahajanga ny anankiray izay misy azy zao de sinodaparitany Melaky koa be de be ny choral ny isan'ny hiran'ny fanofonoko efa mihoatra ny 100 mahery ihany hatrazaitra am'izao fa mihoatra efa tsy voaisetsony zany fa ny mampalahelo aminazy zany maro am'ireny hira reny miparitaka any lavitra any de tsy mivoatra maro ny tsy vita playback matetika koa ny choral ambanivohitra koa ny mihira azy de mbola tsy afaka tsy ampy le hery ampelantanako zany mba afahako manampy izy reny koa zany be de be ny hira misy tokoa ny hafatra voalohany ry mpamoron-kira namana tadio fa itsika dia zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy arak'izay aoka ny tonon-kiratsika tsy hivaona tsy hiala amin'ny fotom-pinoana fiangonana Luterana Malagasy ny manarak'izay rehefa mamorona hira isika io dadio fa fanahy no miteny tsy misy mahavoafetra hoe zao ny ataovy fa misy ihany koa ny hoe fifampizarana traikefa ilaina koa ny fifampizarana traikefa ho an'ny namana zay mbola atao hoe zandry na mbola tsy mahalala